ahoana marina. Inona no atahoran'ny Rajoelina fifidianana madio? Isan'ny vaovao goavana ny tranga tamin'iny herinandro iny, ny fanambarana izay nataony filoha Marc Ravalomanana. Fanambarana izay nataony amin'ny mahafilohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Mazava mantsy fa tandindondozany demokrasia eto amin'ny firenena, mba tsy ilazana fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy. An'ny vahoaka ny fahefana, sainga ina mafy ny anaovany mpitondra didy-kofehy lehibe amin'io fahefam-bahoaka io. Isan'izany ny fiatrehana ny fifidianana. Atraiza marina ny fomba fiasa madio sy mangarahara amin'ny fanavoazana tanteraka io lisam-pifidianana io. Hatreto dia mbola betsaka ny tsy fahatomombanana mitranga amin'izany. Tsy mahavita ny asa ny seni izay ahina ho politika ambadika araina baiko midina avy any amin'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny zava-misy aloha dia lisitry ny mpifidy feno osika no ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy io. Raha ny fomba fiasan'ny seni ankehitriny, raha 3 tapitrisa no fetra hotratrarina tao anatin'ny 3 volana, izany hoe nanomboka ny volana Oktobra ka hatramin'ny volana Desambra ity, dia tsy nisy afa-tsy 5 tapitrisa ihany no mpifidy voasoratra anarana. Tsy mandeha amin'izay aloha ny fanavoazana ny lisam-pifidianana io. Izany anefa dia mbola samy laza ihany ny seni fa mandeha araka ny tokony izy ny asan'izy ireo. Io aza moa dia nambaran'ny filohan'ny seni nandritra ny fiaonany tamin'ireo hery-velona teto amin'ny firenena ny farany teo. Fa tsy hanao fifidianana hoy izy ireo, rehefa tsy ampy ny vola omeny ny fanjakana. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe tsy tomomana sy tsy mizotra araka ny tokony ho izy, ary tsy mahazo ny faharisiany rehetra ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy na ny refonte total zay ataon'izy ireo ankehitriny. Noho izany dia sarotra ny azahoana lisitry ny mpifidy feno sy madio anatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha izao zava-misy fomba fiasa no mitoy. Tsy fahamatorana ny fikasana analava ny fotoana anavoizana manontolo ny lisitry ny mpifidy, ho fanatsarana ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy dia arosinay ny tokony anatanterahana ny fanavoizana manokana na ny révision spéciale ny lisitry ny mpifidy manomboka ny fotoana ivoahan'ny didi-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato ka ny farana 30 andro mialohan'ny andro fandatsaham-bato. Anomezana malalaka ihany koa ny antoko sy ny fikambanana politika rehetra anao fanentanana ny fiainana ara-politika manerana ny nosy izay zomen'ny lalàna asy io zany. Anajanona tsy misy atakandro ny fanaovana jugement supplétif sy ny fanaovana karapanondrom-pirenena faobe zay atao tery-vaimanta amin'izao fotoana zao, satria mety teraka osoka sy tsy fifampatokisana zany. Mazava izany, tsy matokony seni intsony ny mpanao politika. Iza tokoa moa no tsy mahafantatra fa olon'ny mpitondra avokoa no mandrafitra ny seni amin'izao fotoana izao. Izany no antony takian'ny maro fa ilaina ny fampiresahana andatabatra boribory mba andrafetana ny pitopitsony momba io fifidianana io. Tsy vonany anao izany mihitsy anefa ny mpitondra ankehitriny, na dia milaza fa hoe mambahoaka. Matoa tsy samiditra amin'ny lalao madio amin'ny fifidianana io izy ireo, dia ao ny antony. Dia hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana hoe mikasika ireo lalàna sy rafitra amin'ny fe sy mitsara ny fifidianana. Ny lalàna misy ankehitriny dia tsy feno sy tsy manome antoka ny fitovianjoan'ny kandida rehetra, ny fangaraharaana sy ny fahadiovan'ny fifidianana, ny tsy fiandanin'ny fanjakana ary ny fanasaziana zay mandika lalàna. Tsy azo antoka ny fahalevatena sy ny tsy fandanian'ireo rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana. Na dia teo aza ny antso sy ireo soso-kevina roso ho fanatsarana ireo lalàna mifeny fifidianana sy ny rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana eto amintsika,
avy amin'ireo serina maro samihafa avy etotoerana sy avy any velany dia tsy misy hatramin'izao ny finiavana avy amin'ny fitondrana iaina sy hitondra fanavoizana amafisinay fa tsy ahafahana manatanteraka fifidianana madio sy ame vokatra ekeniny rehetra ireo lalahy-pifidianana sy rafitra misy ankehitriny ireo mazava izany ny vondrona eropeana izay nilaza fa mila mifampidinika aloha mahakasika io lalam-pifidianana io indrindra fa manoloana ny olana eto amin'ny firenena efa nanambara izany ihany koa ny firaisamon'ny pirenena ny antoko-panohitra sy ny maro hafa izay efa tsy sasatry ny milaza izany ahina mafy mantsy ny korontana eto amin'ny firenena satria mbola voafanomanana fotsiny aza misy ny zaravilana amin'ny fahafana mamory olona sy manabe vahoaka ny mpitondra izay efa tsikatra sady fa sady mampiasa ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary olo-panjakana mba hanao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana mangina ny HCC tsy miteny ny seni mitapimbava ny ministerany atitany izany ve no entina hiatrika fifidianana ary everina ve zany fomba rasy ny fitondrana ankehitriny izany no azahoantsika fifidianana madio sy mangarahara raha ny tsy hodrivotra ara-politika ankehitriny io aloha dia ahina mafy ny fipoahana eto amin'ny firenena raha mbola mitohy ny be marenina ataon'ireto mpitondra ireo malona ny tsikera ataony erivelona eto amin'ny firenena mba hirosoana amin'ny fifampididinana andatabatra boribory andrafetana io lalam-pifidianana io midika izany fa tsy ilamina mihitsy ny firenena mialoha mandritra ary aoriny ny fifidianana io tsy ny mpanao politika ihany mantsy no manomboka leo amin'io fomba fanao ny fitondrana io fa hatramin'ny vahoaka ihany koa azadino fa iankina ny fianam-bahoaka mandritra ny 5 taona indray ny fifidianana ho avy eo koa rarina raha betsaka no manomboka mampiakapeo momba io amin'izao fotoana izao ny mpitondra nefa tozatra ny lalandririnina ka manao hitsin-dalana fahavaratra tsy tongatonga ho azy ireny sonidy 50 voangona teny amin'ny anteny meram-pirenena iny izay milaza fa tsy mahavita ny asany ny mpanatanteraka tsy ny mpikambany governemanta ihany no olana fa ny lohany mihitsy no matsatso pirofo mitohoka amin'ny tendany io ny fieverany fa azy irery i Madagasikara ka izay tiany atao no atao eto na iresy olom-bava-bahoaka manohana azy aza milaza fa sahirana ny malagasy ankehitriny fa tsy misy asa vitany mpanatanteraka kanefa dia nanaovany tsindry izany ka tena fanjakany besandry dia tahaka izany ihany koa no tiany anaovana ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy io tsy misy rarahiny izay fifidianana madio sy milaminany fa ny seza sy ny fahefany no mamaika azy izany ve ny olona mendrika hitondra firenena raha mpitondra mahatsapa-tena fa navita sy nanao asa ho an'ny vahoaka tokoa tsy matahotra fifidianana madio sy mangarahara izany mihitsy dia ho iatrany ny fanazavana hoe palemana tsy fampitsakafo tsy fatombanana na rehetra mihitsy tena mahantra latsaka ao anaty lalina mangitsingbitsika voaka malagasy ankehitriny nefa na izany ary dia miantso voaka malagasy tsy hamoy fo na ho very fanantenana fa anana finoana hatrany mba hovonina andray andraikitra indrindraindrindra amin'izao fiomanana anao fifidianana zao tsika noho izany raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny zao dia ndray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra mba ilazanay aminareo fa misy fetrany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra mazava izany ny fanontaniana mipetraka tokoa hatreto dia ny hoe inona ny olany fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny amin'ny fiatrehana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra inona ny olany amin'ny firoson'ny erivelona rehetra ka andrafetana lalam-pifidianana vaovao madio sy mangarahara ary ho ekeny rehetra fa ahoana mariny ahoana mariny